raha ny fantatra dia tokony tamin'ny 9 ramaraina androany 7 jolay 2024 no voatondro fa hivoaka ny fonjy ity minisitra teo aloha ity, saingy noho ny fandaminana sy fanarana pitsopitsony samihafa dia tamin'ny iray ora sasany no nivoaka ny fonjy teny Antanimora ireo Limersia. Raha tsy hivina dia noho ny raharaha fitarihana olona teny Ambohipo no isan'ny samborana ity ministra ny serasera teo aloha ity ka hitarika olona itokony sy ankahala fanjakana. Nitohy tamin'ny raharaha mahakasika ny vaovao momba ny mpandraharaha matanjaka iray akaiky ny fitondrana kosa avy eo ny fitoriana ny ireo Limersia ka antony nijanona tany am-ponja nandritra ny 14 volana. Ireo Limersia moa dia mpanao gazety efa niasa tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro l'Express de Madagascar sy ny La Gazette de la Grande Île. Ny taona 2024 no nanangana ny gazety mpiseho isan'andro La Vérité ireo Limersia. Ny La Vérité izay gazety ao anatin'ny vondrona Sodiaty any mpandraharaha Mamira Vatomanga. Isan'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoely ireo Limersia ary voatendry ho nitry ny serasera ny tetezamita izy ny taona 2024 hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Mbola voatendry ho minitry ny serasera tao anatin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Era-Jonary Mampiana ihany koa ity mpanao gazety ity ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Raha ny fantatra moa dia ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ity minitry ny serasera teo aloha ity amin'izao fivoahan'ny fonja izao. Ny fitondrana ankehitriny zany dia mametraka ao zava-dehibe hoe tena mombana efa vonona amin'ny lafiny ara-lojistika ny amin'izany fanomana zany ny fiara, ny centre de commandement opérationnel zay aloha zany no hita sy fantatra hatreto ny autoroute 20 kilometra efa tena ao anatin'izay ray volan'izay ny makety aloha zany ny hoe anaovana an'ilay centre de conférence vaovao ampetranona ny lanonana miracle mon ami zany aloha anao miracle mon ami ao anatin'ny ray volana zany ny anatanterahana an'izay le karazana zavatra flottant eny Ivato fa izao tsy voandroany Madagasikara nisany hoe anomana zany tokana fahalamana za aloha tsy naheno hoe tena nisy lanonana manitriketrika be ohatran'izany fa tadidika tsara tamin'ny 7 tsika no tokony ampetrana an'izany fiaonana africaine ny fondrana africaine tamin'izany efa tonga teto fiara karazany firy Mercedes Berlin Yaris Toyota Camry reny V8 reny tsisy lanonana mipopoko zany nanaovana réception zany tokana fahalamanana raha izay nisy fototrafitrasa vita dia lasa hôtely izy satria aoriana misy an'ilay Paon d'Or fa ireo trano ireo dia tranona vita natao ampiatranona n'ireo délégation amin'ny toeran'io zany sady mba hoe sécuriser ny vaovao tamin'izany fotoana zany ny CCI raha teo miaraka amin'ilay hôtely 5 étoiles dia isan'ny manana hovitaina nampiatranona zany zavatra zany hoe raha amin'ny matière amin'ny hoe fanomanana tena navitana lavitra tsisy ampahafiry ny vita tamin'izany ny fimarana fotoana zao zany hoe ty fitondrany ty zany tsy hanao an'izany izy aloha tokana fahalamana hoe misaorany fitondrana teo aloha fa tena hoe mba tsy afa-baraky tsika no ny fisin'ireo fotodrafitrasa ireo satria raha zao fizotran'izao aloha dia kely ny herijika hoe tsy hanaovana an'io fiaonan'io ao amin'ny CCI efa misy io satria esa hoe miracle mon ami tena misy potion magique misy zany bouton magique donc de mitsangana le centre de conférence vaovao international tseko conférence center zany tseko zay atao anarany eo Ivato ery fa mba mandalondalo eny ihany tena fa tsy mbola mahay mifofony mihitsy aloha manoloana l'izy akoatran'ilay ataontsika hoe makety tsy vita ka inona ny tianao resahana ao anatin'il'izy hoe ny tsika zany le hoe raha ohatra ka amin'le fiteny mazatra amin'ny andavanandro dia hoe misioka nefa mbola tsy tavavoaka ny ala ary ohatran'ny hoe mirehaka nefa le zavatra misy tena mbola tsisy ampahafolony zavatra vitany tamin'izany fotoana zany raha fanomanana ary tokony fanomanana ary tena hoe tena mba misaotra ary za mahita hoe tena sofa nisan'ireny fotodrafitrasa vita tamin'ireny fotoana ireny dia mba hoe tsisy ny baraka afaka zany manoloana an'ilay izy
fa raha ohatra hoe izy zao fandeha zao tsy inona ary satao ohatra hoe le bulletin sy vitetsy vily izy ry toko rafahalimana tsy mahafeno tsy mahafeno afahana hoe mandray an'izany vahiny zany na question de sécurité na question na inona ireo bulletin sy ireo satria raha hoe raha isaky ny bulletin nametrahana ny délégation ny firenena 5 ny vahiny ho avy zany 5 miaraka madina tsy ampy raha le bulletin hoe tsy akaikin'le lac-rivet zany raha ohatra ireo no ametrahana reny vahiny reny aisy de zany zany efa niteniteny ihany moa le tompona andraikitra hoe efa toerana ametrahana an'ireo mpandray anjara raha ao anatin'izany délégation vahiny efa mety any anaty hôtely angamba raha ohatra ka so fandeha zao nefa atsaroantsika zao io ireo villa zay lasa hôtely hoe Palme d'Or am'izao fotoana zao de nomanina ampetranona an'ireo délégation ary tena hoe azo antoka tsara ny sécurité satria amina toerana mivondrona anankiray tamin'izany fotoana zany ary tsy tena hoe zany le hoe manomana zany ny atao hoe manomana ary toko rafahalimana fa tsy ohatran'le endrika ankehitriny hoe kaparino betsaka inona filazan'ny mpanadiady sy mpikerakera politika le izy manao gestion na épicerie ohatran'ny manao resaka affaire courante hoe nio ihany ao nandrainy anao da mihinana an'ity de zavatra tsy dia misy zavatra mivaingana zavatra petapeta tokona hoe tandratandra metaka sy ny sisa asana zany moa ve le endriky le atao hoe manara-penitra na amin'ny fomba fiasana amin'ny zavatra atao hoe mirehaka ny mandeha aloha de ohatran'izany koa hoe miteny repika moa ohatran'ny hafahafa be manjary ohatran'ny hoe mampifangaro amin'ny anarina tarika fa tsy de misy idirazy loatra fa tsy mba nanaovana fanamarihana ihany zay ry toko rafahalimana ary efa fomba fiasan'ilay fanjakana ankehitriny ao io satria efa ndraisantsika fa ampatsahivana fotsiny hoe natany amin'ny lalaonosy volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo ary de efa tena hoe any imeritsy atosika no ataontsika ny lalaonosy de efa napetraka daholo reo hoe karazana makety samihafa ny plan hoe tena atsiny ny kanja atsiny ny piscine sy ny sisa fa ny raha nanahita hoe taiza ihany ny faran'le izy ka ohatrohatr'izay foana taloha koa nisy an'le hoe atao eny amin'ny tanamasoandro matso ohatran'ny tsy nety tanteraka aloha le izy de zay lay fomba fiasa hoe ny resaka sy ny fanamby la lasa aloha fa ny fomba hoentina manatanteraka le izy ohatrany hoe akinina amin'ny vitana sy ny anjara ve hoe vita tsara tsy vita mitady vahaolana hafa de ohatrohatr'izay ihany koa la endrika fitantanana firenena amin'ny ankapobeny de zay moa zany no ireo zavatra ireo no tsongatsika kely toko rafahalimana satria ahitana an'le hoe tsisy fiomanana tsisy tsika hoe tsy proactif tsy ohatran'ny hoe miakina amin'ny zavatra miseho no andraisana fanapahan-kevitra sy zavatra tefitefy araka la iteny vahiny hoe pilotage avia tena sy andehanana misy amin'izao fotoana zao midona sy mandripaka olona ny aretina tazo any ikongo de zay vao mirodorodo satria za zao raha hoe ny moyen logistique nentina nanentina tany hoe mandeha impiry any ny hélicoptère sy ny etsetra dia mety efa afaka nanaovana anticipation kiasiky ny hoe izao vanim-potoana ohatran'izao ny vanim-potoana mampirongatra ny aretina tazomoka de efa nisy zavatra nataony aloha zay le hoe misoroka zay mitsabo fa matoa zany zao zany le izy lasa hoe médecin aloha le izy de après zay la mort de tsangana tamin'ny matin CVO zay le fantatra hoe nanao olona rehefa manao an'le izy de lasa hoe manely vaovao tsy marina manao photoshop manao an'izao dia ankehitriny moa zany miaiky ihany ny fitondram-panjakana fa tena misy ny olona maro namony ainy vokatra zay aretina tazomoka izay de izay moa mahatonga an'le zavatra resahany hoe tsy hitsika izao mihitsy sanatry mivava ary toko rafahalimana nandeha ame lesona ratsy toerana amin'izany isika marina tokoa zany satria mila mitady le fahasaman'ireo olo reo fa tsisy mandeha antoka koa raha lasa ivasanina daholo reo amin'ireo anisan'izany ny tompony universitaire de zay nke le izany mety ho aiay ao anatin'le izy sao de mba tetika ihany ko izy tena marariny hoe miarabe manontaniana zao manana ray aman-dreny avy zay zany tia azy le malakala satria malaza sy voalaza amle rehefa ndreny politika ny Madagasikara dia ray aman-dreny malakala sy manodina zavatra amin'ny
rehefa ary isan-karazana indrindra indrindra no lafiny fanapisiana manana ray aman-dreny mihatsy izany malagasy raha manana zany farary azy fararindreo olona rehetra farafaratsy le olona mabe mihitsy fahoky zany mba nahita fananana ara-fanahy toanana vita fanafidia efa antsany manavabola olombakianazy mba ihany mananiaide olonareo tsy fantatry fanapina ina inona tsy latany tsy fampiasa tsony ny fanafidiahana ny tsavon'eo de manona zany be zany manana ray aman-dreny zany rehefa tenanbe tondratsika le mpanoana ny firenena tontolo de hoe ndamo zany zakone mba afatarana mandroso malaka avela zany tsika fatonokitra rehetrarehetra am'izay fahasairana tsy afaka hitaraina tsy afaka aniny fa raha avy mitaraina de avy amitsindry amreo zandary sy miaramila polisy reo de otriny ahoana zany efaranty firenena oestina ambe kina itiavana azy mieritseritra mitsy anao hoe izany no atao hoe filohan'ny repoblika manasasay ary mahatonga vavany lasa tapahoatra mbola afaka mamerina ianao rehefa avy ao ao anatin'le izy amin'le fitsanjarana ny fotoana tena moa ianao mikasika le hoe manana ray aman-dreny ve ndraindray izy io manahirana ihany amin'ny lafiny anankiray le amintsika amin'ny kolotsaina malagasy aloha zay misy an'le hoe société patriarcale ohatrany hoe miakina amin'ny ray zany fianakaviana momba ray zany le izy de ohatrany mandeha manaraka an'izay daola ny lalatsaina rehetrarehetra de io zany hoe miakina amin'iny daholy manahirana be le izy amin'ny lafiny anankiray raisina aloha ty antso manaraka ty de ho hitatsika eo toy eny miaraba to allo manahoana ya fanirabany tomporadiorana zavatiavantetry amin'rano ianao jereko en général global zany le izy le fandehanzo zavatra misy zao de hita mihitsy zany fa miditra amin'ny régime na régime dictatorial hitijadona ny eto tsy avela miteny ianao rehefa misy marary tsy avela miteny ianao rehefa misy maty tsy avela mitaraina ianao rehefa misy mahazo anao apaka ny tsiro fa azo atao mitolany jirama tsy azo atao daholo fa ngiza mahazo manao an'izy nganavy raha olokina ihany no mahazo miteny zay ihany mahazo menace olona de mahazo miteny amin'ny radio na amin'ny télé zay ny zavatra misy eto zay le izy tsy afa en général zavatra mpiseho eto fa manty mamotro menamena daholo de inona ary zany mbola mahaeo le fitondrana zay tsara io resaka fanampoizina ny io tam'izao mbola io resaka zavatra tsy normal mihitsy zavatra io zareo sao mahita ny fa normal ny olo rehefa mitory de tompona anniversaire izy tsy fantatra hoe olona fa danger inao mafaty vahoaka sao de mbola fitenenao hoe somasinganao hatele vita andeman'le olo fa hoe tambarakely le député anankiray moa mbola mahita hoe tambarakely le nefa le izy afa vahoaka firy masy amin'ny de izy sady tompona andraikitsy ny jirama alefa sakiamiko manao formation de ny jirama afatatra inona raha nga izy de dipota fao be de dipota fao be ny ainy fa tsy misy tsy mahajininy zany tsy idirana zany de lasa manao mena isanany izy manko miteny amin'ny telo de zato hoe le olona toananao misy le député mivoa amin'io zavatra ataonao fa ninao efa fantatry ny olona tsara ny zavatra tsy de mahampiampy kely aminao fa de le olona toananao mivoa aminao zay zalaloha tsiketo aloha tato anatin'le fotoana vitsy zay sivy fotoana folo teo zany de ny tena olana ny fiatraikan'le izy mantsy de hoe tady ho lasa kolotsaina zany le zavapady ao anatiny atao hoe rafi-piarahamonina tena na le malagasy na le hoe le rafi-piarahamonina zay tokony ho joro araka ny lalam-panorenana de inona zany hoe lasa ao tady kolotsaina le resaka kolokolohatra raha izay ny amin'le hoe médiocratie
hoe tena ao amin'ny kizarizaryn-javatra zany tsy kisarisary fa kizarizary na fiainana na fanabeazana na fahasalamana retaritana any amin'ilay kolotsaina mirefarefa hoe zay zany efa zay ohatrany hoe sifa io ny anjary efa zao ny lahatra de tsy fantatro aloha fa misy mpanao politika teto nalaza mihitsy tsy lahatra akory ny fahantrana de ohatrany hoe mifamaty am'izao ny ohatrany hita izana sy zavatra tsy mety lasa mety ohatrany lasa mety de ohatrany hoe mandeha azy hoe tiaka ka anao inona moa e afaka ny anao inona eo e de reny zao misy tsy zany le paritaka zao lay oronam-peo an'ilay solombavam-bahoaka député ntonon'ilay namana teo miresaka hoe hainay io manonga-panjakana io hainay mampiasa vola amin'io miresaka ohatrany hoe fomba fanaovana politika jiolam-boto zany ohatrany ny lasa hoe zavatra manety eritreretra hoe ny fiantraikan'izany amin'ny resaka fanabeazana ary tokony lafalamanana eto zany de anao hoe eritreretra hoe raha ny taux de scolarisation zany hoe ny taux de répercussion hoe ny fialana andaharana eo any amin'ny fampianarana raha misy zato mety aty amangarabola mety ho firy sisa mitavavoaka ao aorinan'ny taonany T7 na hoe ny klasy anao CEPE de ny BEPC mara-pahatonga any amin'ny baccalauréat satria maninona hoe ohatrany tsy mila mianatra de tafa ohatrany tsy mila manano zany de zao ny hoe tsy maninona rehefa ilainy zany BEPC zany dao vidina mety isy anangana botika mihitsy hoe ty mivarotra BEPC tena enjana baccalauréat sanatry mivava le izy ngery toko raha fahalamanana satria zany ngamo zany zava-baovaoko na de hoe tsy filaza betsaka raha le izy fa tranga misy zany hoe tena efa mandeha ny fikarohana rehetrarehetra hoe tsy nianatra tany zany io tsy nanao an'izany fianarana resana ao anatin'ny anina zany io fa diplôma sandoka nin'io nefa le olona amin'io misolo tenanao misolo vavanao tena ndraikitra mandidy tsy manapaka eo amin'ny fiainanao sy ny avinao zany le zavatra misy rehefa miperaperaka hoe vo tsy ministre tsony na tsy député tsony io defa hoe lasa mpampianatra ry amin'ny anjery manontolo hitanao am'zany le zavatra mitranga le zavatra misy am'izao fotoana zao de lasa hoe noavy ny resaka fampianarana ny fanabeazana ho anahirana be ao anatin'le satria tena hoe ny kitoto sy ny kisendrasendraka vitambitana sy ny zany nohatrany hoe mandrafitra ny fiainan'ny akamaroan'ny malagasy am'izao fotoana zao de miandro mahazo hoe tsisy anatitra rehefa tena mitaraina tena ortoko sy sama tena tsy sahirana be mihitsy ragnaty atao rangalo mba jerena ny zalahy reo fa de mandeha zany nitsinjotsinjo mandeha nitsinjotsinjo rehefa avy eo de mionona hoe tena tsisy navita zavatra ohatra nytoko rangaty eto firy taona inona mba nataonareo ry brito olona vitana mety 9 kilao ina mba nataonareo ary brito nareo ala be reresaka fotsiny fa rytoko tonga de manome 10 kapoka de efa milamina zay hitanao am'zany zany le zavatra misy rytoko raha fahalamanana zay lasa zay ny mety zay fienitra de reny tamina tompony andraikitra ambony amin'ny resaka fahintsina miteny ny fizarazarana zavatra rehefa fampirizakevitra de tsy kolokolo velively de reny zay ny itezanatsika zany hoe manahirana maheno an'izany de za zao de tia hita mihitsy hoe inona moa zany reo antony an'le zany fa kolokolo ny tranga anankiray satria raha teo aloha zany hoe misy efatra amin'ny telopolo karazany eo ny kolikoly hoe ny antony zany mahatonga ny hoe afaka isogajiana fa kolikoly io tranga io de tsika zany zao manoloana zany zavatra zany satria ny kolikoly de hoe iny zavatra iny na mety hoe fanomezana io na zavatra hoe hita maso io na fanomezan-toky io na resaka volo io na ohatra zany dia mi-influencer zany ny fanapahan-kevitra mety raisin'ny olona anankiray anisany zany zany de endrika kolikoly zany ao anatin'le izy de eo zany tsika mba hina ndray zany zao reo famaritana ny atao hoe kolikoly mba aloana ao anatin'le izy de tsy kolokolo mpifidianana zany nefa ny transparency international nisy tatitra tena manatsikafina
hoe zao nitombatomana ny ranona tamin'ny resaka kolikoly sy ny sisa tamin'ny fifidianana kandida anankiroa moa nisan'ny hoe tena voaresaka be tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ohatrany hoe reny moa tsy tatitra mandeha fa hoe tsisy fepetra tsy de tena hoe misy fanasazena voafaritra hatreto ka zay ilay izy hoe ohatrany efa omena sehatra sy omena lalana tsy omena tena hoe toerana ve ilay hoe kolikoly amin'ny endriny maro samihafa raha raisina amin'ireny fa intsina nefa nresahana manzany no resahany tsy maintsy resahana zany satria mba te hanana firenena vanina ary hoe tanànaka vanina ihany ko isika ary reny tranazavatra miseho reny izy zany zao tarafin'ny olona rehefa izay no resahantsika an'le loha hevitra anankiray mikasika an'le fionambeny sadek zio tanterahana eto ny olona zany rehefa hoe misy ny lasitra eo amin'ny zavatra fanao iraisam-pirenena de hoe inona daholo reto manahoana ny fanajana zao n'olombelona ny amin'ny fahalalana maneho hevitra ny amin'ny kasika ny hoe rehefa miresaka zon'olombelona zany be dehibe no amaritana zany fa tsy tononona mbava fotsiny zany ny resaka trano fonena na ny lafin'ny fahasalamana ny amin'ny fitafy ny resaka fianarana ny sakafo sy ny sisa de reny zany ny olona tsy maintsy mitaratra hoe mijery boky izy zany manahoana zany Madagasikara de miresaka eo zany ny olona de hoe itsika io zany le ohatrany hoe raha ohatra misy ratra de asiana an'le hoe manala fanaitainana de manisy pomady zany fotsiny hoe ty lo zany hosorany ty de mba tsy manaitaina aloha nefa iny a voafetra ihany voafetra ihany misy aretana de ao ary fa mahasorany ty de asiana anestesia fa rehefa tapitra tompoko ny herin'ny anestesia de miverina ihany le maheno marary fa lay karazana sarisary hafa hoe maratra ny amin'ny tongotra de manala mana de ny vava no fatorany zala de ohatrohatran'izay lay mety endrika hafa imezana moa le izy rotokora fahalamanana sarasamy mamboatra ny hafahafa satria efa kisarisarina andeha teto zany hoe naratra ny tongotra de mivavana asiana bandy zany hoe tena na hoe raha misy fivotosana any amin'ny toerana hafa mifaritra amin'ny vatana de maso ny tapenana zany aza mijery an'io fa manjary mano de tozay le tranga misy amin'izao fotoana zao hoe na ny amin'ny zavatra hoe tena ataovy ny pratikali zany amin'izao fotoana zao de hoe verifereza amin'ny zavatra manjelanjelatra maso mba tsy hevitra zay tena hoe mahakasika anao zany inona le mahakasika anao hoe tsika de ny asa ihany no atafavoakatsika ary isika de tsy tokony hevitra zavatra betsaka fa ile fantrana ny tena adversaire reto dalo raisina ty antso ty miarava tompoko manahoana mbola eo anao hoe miverena milamina faza mirotoroto fa zay no mety mahatonga an'iny de zay lizy tsy fahitana indraindray mantsy lizy hoe ohatrany tsy fahantrana zany no atao adversaire zany amin'izao fotoana zao ny tokora fahalamanana fa zavatra hafa ty zao tena ataoko sangisangy zaritena ty hoe tato ato zany malazy ty chiffre 8 ty ry tokora fahalamanana inona moa le chiffre 8 centimetre 8 kilometre 8 centimetre aloha zany le 20 centimetre de resa be iny ngama de am'le iran'ny misy Saïd hoe 100 kopy fa moda mitapy zany le ozy izy le tonkiran'le tanora-panakanto satria tam'zany tamin'ny 3 nidina andalambe mihitsy ny rehetra manoloana tsy mety io voatonontonona tao ny article 42 20 centimetre ny resaka dalo raisinareo de toisina zay le hoe iny ty 88 ty miaraba tompoko salame miaraba manao salame zay io dia mieritreritra tena gaga angativa zava iny ativa tena tokotanana fa tany mandeha mandeha fa tany président Rovina 26 natao aty hoe tota tompoko eny ary mijery ny firosiny le asa fanatanterahana an'le tanamasandro izy zany raha azo tsy manana navaly tena horesahana aminao fa za mpandalo hoe ny farafa raha elandrinona de indray mandeha isaky ny tababolana isan-kerinandro ary de misy fotoana andehanako eny ary de tsy mitsahatra mba manompo maso ny firosin'ny asa tokoa de aloha tsy mbola nio hevitra mikasika